iarahantsika mahita koa eto Fort Dauphin fa miasa malaky, miasa mafy koa ary tena mampiseho an'izay fahavononana zay tsika miasa fampandrosoana eto Fort Dauphin miady amin'ny fako izay misy eo amin'ny 60 tonnes 70 tonnes par jour ny fako eto Fort Dauphin iarahan'ny vahoaka mahita fa dia misy niezaka ary azo atao hoe anaty isan'ny tanàna madio ihany zany tanànan'ny Fort Dauphin agnatin'ny slogan koa moa zany dia hoe tanàna madio ary tanàna mandroso zay no irinay amin'ity tanànan'ny Fort Dauphin ity ka dia misy ireo vahoaka mahita an'izany dia ireo tompona orinasa dia tsy misalasala mitondra fanampiana manome tricycle manome moto atsika mba hanampiana rehefa mamafa arabe gomaraina dia mba hitony afana miregroupe an'ireny fako reny dia isaorana ny ataontsika hoe orinasa zay nanampy ary raha azo tonoina eto moa ny anarany dia monsieur Yves Rakotemila zay ataontsika hoe mpiara miombonantoka tena miaraka amin'ny commune dia anamafy an'izay fisaorana zay zany vonona foana ny andray koa raha misy orinasa hafa mbola hanome tanana dia raisiny tanana roa camion benne zao no tena problème eto amin'ny commune urbaine ny Fort Dauphin ary izany koa no mba irinay raha isy ny mpiara-miombonantoka afaka manome an'izany fanomezana dotation amina resaka camion benne